arzeny lainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana izy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena ny ilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fanondrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny zoma 20 sy ny sabotsy 20 ary ny alahady 20 volana mars samy amin'ny 2 ora sasany avokoa. Etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny Rex sy ny Rits ary ny fiangonana saina eny Tanjombato. Ny loha hevitsika ho ihany dia hoe arzeny lainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny tsy ovan'ny fiainanao. Alao dia volanao izay ataony fianao koa malala fa lehibe lao anatinao misy eo amin'izao tontolo izao. Velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary afaka mamonjy izay rehetra mino ny teny. Sy ny devolo ny tompony teny farany misy Andriamanitra ao miaraka aminao, misy Andriamanitra ao miaraka aminao. Ampifaliana tanteraka indray no entinay manolotra ny ara-pahafinaritra ho antsika mpijery-tsaina amin'ity ary manasanao mpifaliana anaraka ny fandaharantsika indray hatramin'ny farany androany. Ny tenako Révérend Fara Andrianarivo miaraka anao anatin'ny fandaharana amin'ity an'ity. Faly miaraka antsika rehetra koa ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo ao anatin'ity fandaharana ity. Eny ary afinaritra ny fandaharana antsika androany Bishop satria manana vaovao tena anisan'indray izay noko fa ampientanentana maro ntsika amin'ity an'ity izay atolotra ny zareo sy resahana ntsika mpijery ajaina moa maromaro koa androany izay fotoana izay dia tena inoko fa tena anampy be anao mba fanao mandroso hatrany afiarana amin'Andriamanitra. Io fotoana io indray dia mitondra loha hevitra hoe arzeny lainy dia nomenao azy, arzeny lainy dia nomeny azy. 18-19-20 marsa izao amin'ny 2 ora sasany eny amin'ny fiangonana saina Tanjombato dia ao fiangonana saina koa ao amin'ny Rex sy Rits Andohanalakely. Arzeny lainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana izy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena ny ilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fanondrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny zoma 20 sy ny sabotsy 20 ary ny alahady 20 volana mars samy amin'ny 2 ora sasany avokoa. Etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny Rex sy ny Rits ary ny fiangonana saina eny Tanjombato. Ny loha hevitsika ho ihany dia hoe arzeny lainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny tsy ovan'ny fiainanao. Eto moa anatin'ity fandaharana ity dia manana anabavy anankiray antsika izay nisy aretina nahazo azy. Ny falmiarabanao anabavy iza moa no anaranao dia inona no aretina nahazo anao? Ny anarako tompoko Rahely Nirina sy Jeanne Lydia. Ny aretina nahazo anahy dia cancer ao amin'ny nono. Dia tonga teto Antananarivo izany za nalefa ny dokotera taty Antananarivo isa jerena io nonoko. Rehefa nijerena moa ilay nonoko izany dia cancer no valiny analizy. Dia nanomboka nisabo-tena teto Antananarivo izany za. Raha tsy madiso vina moa izay fotoana izay? 2 taona lasa izay fotoana izay. Dia izany hoe narary ianao dia nitsabo-tena dia nanao traitement izany ianao. Afrina teo eo ianao nanao an'izay traitement ny cancer ny nononao izay. Izany hoe nanao analyse moa izany ianao dia nivaly analyse hoe misy cancer dia afrina ianao nanao an'ilay traitement izany. Nandritry ny herintaona izany nanao ny traitement, nanao chimio. Nanao chimio? Dia inona ny vokatra tao anatin'izay
efa sitrana tanteraka ve ianao sa mbola nisy toy any tokony atao sa inona ny zavatra nitranga vokatrizay fitsabonanao zay? Mbola sitrana tanteraka zany za fa mbola tokony anao kobalta dia ny radio fanaovana an'ilay izy simba dia tsy afaka hanana tanteraka an'ilay izy dia teo zany za dia kivy tanteraka tamin'ilay izy hoe zay zany za vao maty satria ny cancer moa dia efa raha mahita hoe tsy maintsy hoe mamono izy rehefa tsy voasabo. Azoako ali zany dia ohatra zao hoe simba le appareil dia io appareil nga tsy afaka hanamboarina tsony sa hoe inona ny antony tsy nahafanana noho an'ilay izy zany? Le appareil zany afaka amboarina fa sarotra be tsy vita eto Madagasikara dia tsy afaka nanao an'ilay izy dia teo no nanomboka teo anao nitady vahaolana hafa hoe ahoana indray no ahafahako mahita fanasitranana? Dia nalahelo mafy moa zany za tamin'izay fotoana izay dia mitaraina amin'ny ray aman-dreniko dia nisokatra ny église évangélique saine tany Fianarantsoa dia niresaka tampoka ny ray aman-dreniko hoe tongava mivavaka ao amin'ny église saine fa ao ny vahaolana mety aminao. Dia ahoana nafantaranao ny église saine taty Antananarivo indray? Tao amin'ny télévision zany no nahita voalohany fampianarana tao amin'ny église saine dia rehefa avy eo zany zay vao tonga tany am-piangonana mihitsy ny fampianarana. Dia rehefa tonga tany am-piangonana nanaraka ny fampianarana sy ny fotoana taiza hoaiza ny fotoana nandraisanao ny fanasitrananao? Satria araka ny fantatra zany zao ianao sonjorova volombelona dia sitrana anao tamin'ny fotoana ohatrany ahoana ianao no sitrana tao anatin'ny fotoam-bavaky ny fiangonana? Tonga tao amin'ny église moa zany dia nanolo tena dia nisy fotoana miracle spécial tolakandro ny alahady izy io dia pasteur fara Andrinarivo no tao tamin'io fotoana io dia nametrahany tanana zany za dia seroako mihitsy zany fa nisy zavatra niongotra tany anatiko tany sady nafana be zany za dia faly be zany za fa sitrana tamin'izay fotoana izay. Zany hoe tao anatin'ilay fotoana zany ianao rehefa nivavahana iny renao nisy zavatra niongotra tany aminao. Tsy diso tamin'izay zany misy otrany hoe tsy hoe ohatrany tamin'izay ilay misy an'ilay olona ivavahana tsirairay ny paster farany nivavaka ao anao tamin'izay. Dia ahoana ny tena nahafantaranao eo zany ny voalohany indrindra hoe ianao tany am-piangonana tsaranao nisy zavatra niongotra nisy hafanana be nidina taminao dia natsaranao sitrana fa teo amin'ny resaka ara-médical kosa ahoana ny tena nahafantaranao fa sitrana ianao? Za zany dia fa fombako ihany moa zany no mandeha any amin'ny dokotera manao contrôle isa-telo volana dia lahady zany no nametrahany pasteur fara tanana dia nasiaro fa sitrana dia lasinainy za nandeha any amin'ny dokotera namonjy an'ilay contrôle. Satria alatsinainy io totona tamin'ilay fotoana fanaovana contrôle. Dia nanontany ana ny dokotera tamin'izay inona zany mbola tsy mety ao amin'ny vatanao ao dia hoe fa sitrana za dokotera dia manao analyse zany ianao dia nampanaovy ny analyse anankiroa zany za dia nivaly ny analyse dia sitrana tanteraka za. Sitrana tanteraka. Dia faly ianao zany zao? Faly za fa nisitranin'i Jesosy. Amin'izao tsisy ninona marary anao tsony zany ny vatanao? Tsisy marary anazy tsony ny vatako amin'izao fotoana izao. Isaoran'Andriamanitra lehibe zany. Tiako anontanianao farany inona mba teneninao an'ireo olona izay mety marary ny cancer tahaka anao? Tiako tenenina amin'ireo olona marary ny cancer tahaka anahy zany dia manatona an'i Jesosy
fa jesosy dia sy manavaka fa manasitrana izay manatona azy ary amin'ny finoana no anatonana anazy dia sitrana tanteraka. Sorapetsaka anao ranabavy ndraindray misy olona tsy mahay mandray fanasitranana rehefa ivavahana tahaka izany izy dia tena eny tokoa misy zavatra miongotra misy zavatra tsapany fa ozy izy hoe andraso aloha fa sao dia mbola tsy sitrana ka fa sorana ny tompo moa izy zany sady niverina nanao hoe analizy hoe tena sitrana tokoa va izy dia nanapirofo tanteraka tokoa fa sitrana izy ka ianao ihany koa mbola tsy miova Jesosy raha marary ny cancer ianao afaka mbola manasitrana anao ny tompo fa le Jesosy izay nanasitrana azy mbola afaka nasitrana anao. Arsène Laine dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nyty azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manandanja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manandanja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny zoma 20 sy ny sabotsy 20 ary ny alahady 20 ny volana mars samy amorohora sasany avokoa etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny Raix sy ny Ritsy ary ny fiangonana saina eny Tanjombato. Ny lohahevitsika ho ihany dia hoe Arsène Laine dia nomeny azy tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny jiova ny fiainanao ka ninona mety aretinao ihany koa amin'ity indray mandeha ity ity fotoana ity dia ho an'ny rehetra tsy misy fidibidikana io maimaim-pona io tsy voatery nazo invitation manokana ianao fa afaka tonga io ary misokatra ho an'ny rehetra na iza na aviaiza na mamela ny teny mihitsy aza hoe na fiangonana avaiza no na aviaiza dia tena misokatra ary na mbola tsy mivavaka mihitsy anao hatramin'izay nenanao fa tena tia hita fiovana tongava amin'io fotoana io fa tena hoe azonay antoka matoa zany hoe natao 3 andro ngezabely izy zoma sabotsy lahady ary tonga dia fiangonana rehetra mihitsy miara misokatra dia satria azoko antoka fa nizaniza ho avy dia tena hanovany fiainanao Andriamanitra nizaniza azo antoka tsy misy fidibidirana le izy maimaim-pona ny fotoana misokatra ho antsika rehetra tongava eto ny namana sy ny havana matsakaiza fa zao ny teninay tsy mitory tsy misy porofo zay ny fandarantsika androany reverova dia manao velomantsika rehetra izay mivady anatin'ity fandarana androany ity zay mitomba fahasoavana veloma tavoko. Arsène Laine dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nyty azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manandanja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manandanja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny zoma 20 sy ny sabotsy 20 ary ny alahady 20 ny volana mars samy amorohora sasany avokoa etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny Raix sy ny Ritsy ary ny fiangonana saina eny Tanjombato. Ny lohahevitsika ho ihany dia hoe Arsène Laine dia nomeny azy tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny jiova ny fiainanao. Alao dia volanao izay ataony fa anao koa malala fa lehibe leo anatinao no zay eo amin'izao tontolo izao. Velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary afaka mamonjy an'izay rehetra mino ny teny. Tsy midevolo ny tompony teny sara